ohatry ny asemo radio anareo izao. Lahatra fantarindray miseho nosoratany Vetsinary Lala, hovelomin'ny Louise Ravelso, Sofaniry, Ralala, Faly ary Christophe Babearimanana. Mandray feo sy mandrindra ara teknika Mamiary Vony. Mana tomtosa Saoly Rakotonanahary. Taxi. Manahoana tompoko? Hoaiza ianao azafady? Salama Ramsea. Ohatrina kay makany Alasora azafady? Fa aiza hoaiza eny Alasora moa ilay toerana itorananao azafady indrindra? Eo atapina Alasora eo, eny miadana. Hitanao io? Tsy dia lavitra ka. Ay ve, hitako tsara io ka. Ataovy 5,000 sy 1 alina zany mitondranao makeny. Mbola lavidavitra mantsy iny tio. Lavo be kosa zany Ramsea. Nga tsy mba mety 5,000. Ataovy 1 alina re. Maty antoka be mantsy raha hoe 5,000 zany tio. Tsy maintsy miverina vida manko zany. 7,000 koa ve tsy mety? Mba ataovy an'izay re a. Ndao miakara re. No ianao vehivavy dia hoetika ianao. Satria indrindra Ramsea. Efa lalan'ody zao raha tokony hoe satria efa amin'ny 7 alina zao. Ramsea, aza mandraitra sikara eo ianao azafady indrindra fa tsy mahazaka sikara ka. Nareo tokony hampianatra ny olona tsy foka sikara aty anaty fiara indray ve Ramsea mampianatra azy a? Ohatry azafady re mandeha. Marina tokoa ny voalazana fa tsy tokony hifoka sikara ato. Ao ary fa vonoako ty. Zay mihitsy. Manina nefa raha tsy mifoka an'ireny zavatra manimba fahasalamana ireny. Atao ahoana nefa mandeha. Efa fahazarana iny ka tsy afaka tsony. Ary ianao ty masika. Oka ianao hifantoka amin'ny familiana fiara amin'izay ary. Mba zaka ihany ianao rehefa tonga amin'ilay toerana tokony hialako tsika. Eny tompoko, atsaina ny tenin'ny client. Aina marina dia hoana ty. Oa, dray le aza. Ay ve ry lovy ty. Zao fotsiny litsy. Manao na fahasalamana? Salama tsara litsy. Salama fa misaotra. Ela litsy la zany. Inona ny vaovao dia firy zao nika izy. Ny vaovao tsy dia misy fa ny any amilano asa. Tiako le tsy dia misy fa mangingina be. Fa firy ho azo nika izy. Mbola tsisy ankizy gesy a. Ny reniny aza ve mbola tsisy akory. Zany velo ty. Fagaly ty lasa rozy tsy mivady a. Angamola isany tsy efa saky mivady talohan'ny reny nandehanako reny. Ela mantsy. Maninona? Tsy mivady lesy zay a. Vao nahita ny tsaratsara sy ny manam-boly rozy dia lasa ny kopa-kely atrotany tsiriry vorony. Mampalahelo le tsy laza nika. Mahery izy lahy. Raha ray le tsy lasa zato ny manontany toerana. Avelao izy hoany rehefa tsy tamana. Leo an'ity fiainako ty alisa rova. Zay vehivavy mba natenay no vady dia lasa nandao avokoa. Asa mantra angamba le bandy kely fio. Omeko ny mahery izy le tsy laza any fa inona ary ty malahelohelo be ty e. Ray mandeha ve ny matavary dia andevitsotro be. Matokisa fa mbola ho avy eo le tena anjara alilany raha iandro any. Leo alisa rova. Toy ny raha fotsy be leo trandraka ka matahotra fotoko fafa. Aleo aho amin'izao ihany aloha. Aleo mba miandry kôtina indray fa ikôty foana vely. Eny ray ariko. Fa na izany na tsy izany aza dia aza malahelo endrika be toy izao fa mitraka foana letsy e. Ataon'ny sipa fiomehezana fotsiny larakobony hoe lasa malahelo lava sy mivaro lavo ny saraka tampony. Aleo aza mieritreritra hoe vomaika lahy lasa milay. Mahazaka sarahany e. Angako moa iny ihany ny sipa eto Madagasikara le ty e.
mahafinaritra ilay sy miresaka amin'ny lahy aloha. Tena marina e. Za koa mahafinaritra mihitsy ka. Raha tena mahafinaritra ny lahy tokoa ary dia mba ampirevio sy veo any aloha e. Le tiako le sy tena mampimety. Tsy alony lahy voanjo. Marina mafy raha tsy le tovovavy nendrika maleriva ihany ty manaka anaty. Aleo ajanona raha ny fiara. Salama ve Ramsea? Salama tompoko fa misaotra. Mademo manao ahoana? Salama tsara fa misaotra. Fa mba atero eny amin'ilay toerana nateranao amin'ny maliny ihany Ramsea azafady. Ay, miakarary made. Sotra. Ndao amin'izay ary. Fa misy inona Ramsea no misento lalabe toy izany ianao? Misy olana angaha? Tsisy inona ka. Sy tonga tsy nahy fotsiny no mahita ny akantonao eto amin'ny fitaratra loatra fa tsisy ninoniny. Ve izany no mampisento anao e. Fa izao tokoa Ramsea. Ahoana izay made? Raha mety dia alaiva eo amin'ny toerana le nangalanao iny foana isan'andro amin'ny ora ohatrany nandalovako iny ihany. Tsy maninona fa vao maika ary izany mety be amiko. Mamarana ny asako izany ny fanaterako anao aty Alasora. Sady sitranay mba vola miditra e. Saingy eo ahy e. Matoky ianao izany a? Matokisa ianao made fa olona azo itokisana tsara ny aty a. Za indray aloha dia olona matotra tsara eo amin'ny fiainako e. Indrindra moa fa eo amin'ny asa. Sady tia ve ny fivelomana made dia tsy ho ataoko nanga. Fa ondoko ahy Ramsea azafady. Miala tsiny fa ohatrany hoe miditra amin'ny fiainanao manokana. Fa tsy azo valiana koa Hoe ahoana izay made? Lasao fa tsy maninona e. Aiza tokoa moa Ramsea mody rehefa avy manatitra toy izao. Any an-tranonay modika. Ramsea koa miany ihany. Eny fariry ihany mipetraka e. Azafady fa somary be vazivazy a. Tsy maninona ka. Misaotra namaly ny fanontaniako. Efa toy amin'izay raha lalana fa tsy manana fanontaniana intsony ahy e. Oriaina, voay fa zao dia mbola matory foana e. Iaina ho efa misivora maraina ane zao e. Ay ve neny e. Manao neny. Fa misy inona tonga vao maraina be aty toy izao no? Fa misy inona ary neny e. Salama tsara ka. Avy niantsena dia mba mivily ety aminao. Sady efa misivora maraina ho azy zao e. Fa maninona matory maraina zato izy. Midira aloha neny dia aty antranontsika mianaka no miresaka tsara. Mipetrapetrary neny fa inona ary tia? Miala tsiny aloha fa mbola somary mikorotana be ny ato amiko fa hainao ihany fa voany foako. Ka ay izany no hipetraka e. Feno lamba daholo ny seza. Eo e soroko reto dia mipetra eo. Eo ny vetenenako anao foana hoe mangala amin'izay namana. Ianao ve tsy leo an'ity mipetra drery lavy ty e? Jereo raha tsy mikorotandava toy izao foana isaky ny maka ty mba mieritrereta ihany ry Iaina. Io ndray neny izany resaka izany. Zaho ary neny tsy mbola vonina amin'izany anambady izany e. Tsy tany ve reny nahazo areny e. Vehivavy firy nefa niaraka tamiko nefa tsisy lasa vadiko fa toaliko ansirana doly. Tsy anjarako angamba ary neny za manambady izany tia. La tokana angenao ry Iaina e. Ny rainao efa maty. Za efa miantitra. Efa mba te ahita an'izany zafikelika izany. Ianao anefa ty toa tsy maraika amin'izany anambady akory. Finona ny tianao atao e. Ny alany taminganana ivady. Tsy izany tsosa le izy ry neny a. Mbola tsy tia herika an'izany vehivavy izany mihitsy aloha hatramin'izao. Ay, dia iandro roviana rony zato izy vao hikasa herika vehivavy indray. Rehefa maty Tsy haiko ka. Zao no izy ry Iaina. Rehefa tsy tapa-kevitry ny anambady amin'ity taona ity ianao dia aza mamangy vangy any an-tranoko antsony. Ary raha sanatrika misy izay fahafatesako dia tsy ilaiko ianao mikasikasika amin'ny fatrika. Mazava aminao izay. Ndraiky io sary. Ary eo anao fa lasa mahasosotrana amin'ny resaka aminao azy.
marina. Tezitra be amiko niny. Dia inona zany no ataoko e? Ny an'iny mantsy rehefa zay dia zay fa tsy mivaova hevitra zany. Eny e, raha ary ny an'ny aloha izy raha hoe nampiseho fihetsika toy ireny. Dia hitady vehivavy ho vatiana zany lary ainako. Dia aiza nefa misy? Eny Andoranfotsy sa Ambohimalaza? Any amin'ireo toeran'ireo mantsy malaza feno vehivavy tsara tareko. Mbola ho hita eo zany e. Tezitra loatra tamiko ny eninay maly no izany resaka izany le Sorlova. Ny varavara koa aza saika ny ala mihitsy nakarato mafy be. Zany vely ty? Eny e. Manana ny rariny ihany izy amin'ny lafiny ray satria mba efa te hahita ny zafikeliny kosa izy ko. Ela raha teo lahatokana ka atahoranso tena tsy hanambady tokoa ka ho lany tamingana io. Inona lesy zany no ataoko Orlova? Mba torohevitra any fa tena tsy hitako lesy izay atao amin'izany ka maninona ny velara manao sipy e? Irahana any aloha dia rehefa hita hoe mendrika ny toetrany dia fadiana. Ka ireny efa voalazako tamin'ilay reny fa tsy tia herika an'izany sipy izany intsony aho aza. Tsisy azo itokisana resy ny vehivavy e. Hitan'la reny natao mifanja reny. Tsy tahotra tsy henatra mifampitantana tamin'ny lehilahy teo masoko. Fanja kosa vele tsy ny nanao ny ataony dia ny vehivavy rehetra no lazay lafa tsisy azo itokisana. Fa angamo fanja rery nanao an'izany ho zelaka olo tiako efatra mifanesy le tia nivadika tamiko daholo zao ary aka ohatra ray tsika misy vehivavy anankiray ohatra efa nampijaliany lehilahy maromaro tany. Taty aoriana io vehivavy io lasa tsy te herika lehilahy intsony ary laza fa tsisy azo itokisana ny lehilahy fa mampijaly vehivavy daholo. Dia manaiky an'izany ve lahy hoe tena tsisy azo itokisana intsony tokoa ny lehilahy nefa laha miresaka amiko lehilahy tena azo itokisana tsara. Marina lesy zany olona ray tokoa ve manao ny ataony dia ny rehetra ny voasim-potaka ka zay angeo ka foahany ao an-tsailay zany hoe tsisy vehivavy azo itokisana intsony zany eto an-tany. Mbola betsaka lesy ny tsara toetra sy mendrika ny hovadiana. Misaotra ny lahy lesy Lova nampafantatra an'izany zavatra izany hitako tokoa fa tena namany lahy. Tsisy tokony hisaoran'ny lahy letsy zany inona fotsiny moa mahampinamana raha tsy hifanampy zay aloha letsy fa mbola somary maimaika kely koa za io mirary soa an'ny lahy. Ok lesy raha Lova, mirary soa an'ny lahy koa no mibandy. Maika hamonjy sery indray ny akamoako hitako manao metimetiko. Ain'ilay ihany fa tsy azo ariny reny na petrapetraka fa raisiny ry zalahy. Sura letsy fa sasamiandry ahy le foniko rehefa mandry andrefo mandry Ramose aina fa hoaizy tsika izany lasa lavitro ny toerany elana manko tsika izany. Hoay tokoa marina. Azafady mademoiselle fa variana be koa za zany ko. Ao fa anao dia mitora rao zany tsika. Fefa dia atory anga Ramose aina toa hitako tsao mihitsy mantsy ianaoko sa misy olana. Mba variana kely fotsiny ry tongotsika mademoiselle so fa mbola tsy lasa lavitra loatra. Ty azo mivolanao dia misaotra indrindra raha pitsy indray zany. Andraso kely nge lory lahatra azafady. Fa maninona? Ohatra ary maninona ianao mangovotra be ohatran'io? Nga ianao mangatsiaka? Fa toa ilaozanao mifandrafandra fotsiny eo fa ohatra ny vavako mangovotra ny tanako, mipararitra ny tongotro, made lahatra, matahotra fa ndrao tizeranao. Ramose aina, fiona no antony atahoranao
Fa nga mampatahotra be ny paoziko sy ny endriko. Tsy izany fa matahotra fa andro ty izeranao raha ilaza ny atopokoko nefa ny angaviko anao dia aza atao manimba ny fihavanantsika ny zavatra ambarako anao eto e. Mampatahotra koa ianao izany. Lasao fa tsy haninanao izany aho e. Madia, tiako ianao. Ramose aina, fa angamo ianao tsy mbola manambady? Ary mba efa notenenao tsara ve izany zavatra lazainao izany sa hoe hevitra tampotampoka fotsiny? Dia ny tsara aloha e. Raha manambady tsy namboraka fity taminao izany. Ary raha ny hoe dinio tsara aloha efa ela tokoa no diniako. Lahatra, tsy tanako intsony izy androany fa izay voalazako anao izay. Tiako tena tiako anao ry lahatra. Ka vonina n'ity fiaraka amiko ve ianao? Aleo ary mba handinika tsara ihany koa aloha e. Tampoka be koa manko ilay izy. Eny ary. Inona indray le zao ty mampamalomalo kendrika ry lahy aina? Misy olana indray nga? Mampalahelo aho lesy ny fiainako. Tsy mba misy masoandro mibalika mihitsy ve izy fa dia tsaro rao mainty foana isan'andro vaky izao. Fa misy inona indray ty e? Marary lesy ny indray. Marary? Mba namangy azy tany nefa dia nroahany ohatran'ireny indrindry. Tsy mety misokatra amiko tsy lesy ny foniny iny. Ny fianakaviana rehetra koa mametsy ny adoly fa ny zaho no mahatonga ny marary toy izao. Tsy hitako tsy lesy atao ry lova. Mitony aloha elahy. Fa ono aly ty. Mbola toy an'le resaka hoe manambady tamin'iny ihany ve ny anton'izany zavatra izany sa resaka hafa mihitsy e? Mbola toy an'iny ihany tokoa lesy. Fa nga kosa aloha elahy dia mbola miziriziry amin'ny hevitra elahy ihany hoe tsy hanambady e. Efa teny tamin'iny lesy fa hanambady fa izy mihitsy ny tsy haiko e. Sady efa nisy tovovavy nambady ny vokoko lesy any. Hovadiko mihitsy izy raha manaiky ny fitiavako. Ay ve nisy an'izany tany dia nafeno penina ka mba efa nitoriana fitiavana ve aloha izy sa nijerijerena fotsiny? Tsika andray nga raha lova miandry baolina itotona izany efa nitoriako fitiavana tokoa fa mbola miandry mivalina sisy. Manja kely ty izany zipo izany. Izany ve le? Somary manao vovofrizy foana izay izy ka. Izany ary tena tafalatsaka mihitsy ny akamako izany. Tahaka ny inona velanga ahoana e? Fa le valy teny lesy ny somary elaela. Efa ray volana izay fa mbola tsy hay ihany hoe eny sa tsy. Raha ny amin'izay indray fomba ny sipa ihany le tsy io. Mila maharitra kely fotsiny lahy. Mino fa hoeny kosa ny valy teny ny azo lany e. Enganely izy. Izay no irariany fa hono aletsy fa sipa avy aty an-tanàna tokoa ve aloha izany sa avy aiza e? Mety efa koboko ve sa mbola vaovao be amin'ny masoko mihitsy? Meno aloha fa mbola tsy hitan'ilay sady tsy mbola fantatra elahy koa eny Alasora lesy izy no mipetraka. Voatra ny tsy avedry merina aloha fa mety vezo angambany. Mahafatifaty ngely ty izany sipa izany raha lova e. Kozy vely ty. Ho hitantsika eo letsy izany karakarao le sitrany ay mba izany ny fanafody ahasitrana an'ireny lahy. Lahatra, ahoana ihany valy teninao amin'le resaka nataoko anao tamin'iny e? Tsy efa mba ela kosa ve izay? Ao mba valio amin'izay. Eny efa ela tokoa izay. Saingy ohatra misalasala be ary ena malo fangatanao Tsy mety mino manko ny saiko hoe enao izao tokoa ve dia mbola selibatera ihany.
Ianao nefa tovolahy sady tsara tarehy ny mpikana, tsotra sy tsara fanahy, nefa nahoana mbola tokatena ihany? Tsy mahatoky ahy zany ianao. Tsara ve aho dia nampirafisin'ny olo tiako sy ny sarahany. Oay, azafady raha nampalahelo anao ny teniko teo. Tena mbola tokatena tokoa ary tsy mbola manambady. Ianao ry lahatra no tiako hifampitantana amiko. Ianao no iriko anjarako eo amin'ny androm-piainako rehetra. Mazava ny amin'iny. Fa za koa ngerena ka tianao e. Marina ve zany ry lahatra? Ie. Ray marina. Misaotra kiry lahatra. Faly be a. Ianao koa maiky a. Mbola tsy tapitra koa ny zavatra tiako tenenina. Azafady rehefa diso faly loatra fa mbola misy inona ihany koa. Vonina ny aradia aminao. Zany? Ie. Saingy ny angatahako aminao fotsiny dia aza pirafesina fa tsy tiako satria tsy tiako ny mampirafy. Dia raha azo atao ihany koa dia aza mifoka sigara sy misotro toaka intsony ianao fa tsy tiako izany. Matokia kiry lahatra. Ataoko daholo izay mahafaly ianao raha mbola azoko atao. Ary matokia aino fa tsy fombako izany mampirafy izany. Ezaka koa tsy foka sigara intsony. Tandremo azy ny vorona hono ny tanana amin'ny elany, fa ny olona kosa ny tanana amin'ny lelany. Tandremo so manao izay andresena lahatra fotsiny eo dia rehefa miaraka isika dia tsy tanterahana akory izany rehetra izany. Izy hoa tsy mahatoky ahy mihitsy Aleo makatoky tsara ry aina. Tsy teo voafitaka ao mantsy dia mila manaty ady tsara. Sady raha tiana teza hono ny lamba tinafy dia tsongona ny tenony sao dia tsy mafy e. Sady raha tiana haritra ny fanambadiana tsy fahotana kosa ny manaty adiny tiana e. Tonga fa dia mirary torimaso anao ry aina. Angaha zao misy afa-tsy anao no ao anaty nofoko ao e. Tafandriamandry ny mahalalako. Dia tsy mba misy oroka kosa ve? Ody reneny misy olona viato e. Marina mafy tsy hiainy izany. Ary alao omeko ny afatra tsara iny. Finina ihany an'ilay. Oay, ay ve hiaina ihany e. Azafady rakizy fa neveriko an'ilay jilamboty manadala ireny nareo. Mandrosoa re rakizy a. Androso tokoa moa izy izany ko. Mandrosoa ny akery mpanjaka vavy ny foko a. Mipetrapetra re rakizy a. Ka manao anona roro kely. Salama tsara? Salama tsara zay rindiny a. Efa manaona zao ny fahasalaman'ny eny. Sao hitanareo zao e. Efa salama tsara. Tsara kosa zany ko. Ary izy ho ano izy. Izy mivonati vaviko sa diso a? Izy rineny ny lahatra olo tiako a. Diso indray kosa ry lahatra no veririny a. Faly mahafantatra anao mamany aina. Za koa re tsy faly mandray andria. Ary aza saroko kenatra ohatran'ny ombo hoe. Fa hosorata telo ve aloha ndre sa hosoran'inona? Tsy menatra izany ka fa izay atao re mety daholo ry. Neny hoe aza mihafahafa mihitsy rehefa tonga dia atao hoe neny a. Efa ela rehetra izay nanariako ahita ny vonaty vaviko izay a. Tanteraka ihany moa izy ty. Izany ve tompoko. Misaotra indrindra. Neny koa rangaha. Vahiny vao tonga moa dia fahananareo resaka fotsiny fa tsy sorosona izay masaka koko. Eny tokoa marina. Ao fa karakara zavatra ho anareo vetivety aloha e. Ilozaka vetivety nareo roa. Aza dia misahirana rery neny a. Inona no masaka amin'izao atenatena mpitaona izao? Ka iza ary no tokony isahiranako raha tsy nareo zanako e. Aleo andeha hividy any an-tsena kely ihany fa eo nareo mianaka aloha e. Lahatra. Tsy tokony mba efa hiroso amin'ny vodiny sy ny soratra ary mary azy amin'izay ve ho atsika. Efa mba ela ihany mantsy izay ny arahantsika izay. Neny ko efa miteny amin'ny foana isan'andro mba hirosontsika amin'ny raharaha.
Ahoana tsy ny hevitra amin'izany ry malalako a? Raha ny hevitra aloha no tianao fantatra dia tsotra ny valiteniko e. Tsy mbola vonona amin'izany resaka raharaha resahanao izany mihitsy a. Andray ry lahatra. Fa nahoana kosa e? Fa ngahy aloha tsy vonona ny anambady andraika. Tsy izany fa izaho mihitsy ny tsy mazoto amin'ny resaka vodiondry sy soratra ary mariazy e. Aleo isika mivady fotsiny amin'izao. Fa inona nefa ny antony? Raha nandinika mantsy dia toa ilay mpivady tsy vita soratra sy mariazy ireny indray maharitra ara-panambadianako. Ireo mpivady vita soratra sy mariazy mazana no misaraka. Tsy tiako raha izany koa ny anjoantsika e. Izay no mampalaina ahy. Dia tsy mampaninona ny ray aman-dreninao ve izany ry lahatra? Tsy mampaninona azy ireo izany ka. Ry zareo koa aza tsy mba nanao an'izanyko. Fa mbola tsy niresahany tamiko mihitsy tonga momba ny ray aman-drenindry e. Eny tokoa. Any etoy arana ry zareo e. Ay, avy lavitra be ny fihevianareo. Dia iza izany mipetrahanao aty Antananarivo ka? Mipetra-driry aho aty. Teren'ny zava-misy aho dia voaterina katy e. Aroa ry lahatra. Fa maninona ho any tsy mba hatoronao amihitsy ny tranonao fa dia eo amin'ny arabe eo foana no asainao miverina rehefa manatitra anao eny Alasora. Ka tsy tiako mahita ny tranoko ianao fa ratsy keliko. Ka maninona moa izany e? Fa izao ry aina. Raha tianao dia ahoriko ny entako rehetra dia alainao any aminay raha pitso hariva toy izao. Dia any aminao amin'izay any no mipetraka. Ay, raikitra k'i izany e. Fa zaka lirery ve izany entandry izany? Sao dia mila alaiko any an-tranonareo mantsy. Vidy kely ny entako any ka aleo amin'ilay fanateranao iny any ny fotoana fa tsy mankany an-trano izany ianao. Ay, izay izany rehefa izay hoy ianao. Fa andao araterina amin'izay no sao mangatsika e. Sady efa miariva koa inge ny andro izany e. Andao ary e. Tena vitsy marina ry lahatra ny entandry izany e. Izay dia voapirina tsara daholo. Raha pitso indray indray mijery an'izay toerana asianan'ireo sasany ireo e. Iaina, misy resaka kely ataoko anao ty azafady. Afaka mihaino avy ianao? Tsy, afaka mihaino anao tsara ka. Fa maninona ny malalako miseto lalina be toy izany e? Misy zavatra mampalahelo ka? Tsy izany fa sadaikatra ihany any ilazan'ity zavatra ity aminao. Nefa tsy maintsy lazaiko anao na hoe na haingana satria androantsika no hiaraka tory voalohany. Fa misy inona kiny dia mahalo-kendrika be toy izao indri a? Tsy izany mantsy ry aina fa efa tsy firitsinitsony aho. Tsy maintsy lazaiko anao izany fa sao dia handisy fanantenana anao. So manko ianao mieritreritra hoe mbola madio nefa efa tsy izany intsony. Izao izy ry lahatra. Ny fahatsoranao ny lazan'izany tamiko dia efa zava-dehibe ho ahy. Ary matahotra ianao fa tsy ataoko mampiova ny fankatiavantsika izany e. Rehefa tia fotsiny ianao dia ampy ahy izay. Izany? Mety anontany angamba ianao hoe naditra ve izany asa efa niaraka tamin'ny olona firy vao niaraka taminao? Ampafantariko anao ihany izany amin'ny fotoana mampety azy e. Ny tiako fantatro fotsiny dia tsy mbola niaraka tamin'ny tovolahy hafa fa vao ianao irery ny tovolahy miaraka amiko. Ahoana koa izany? Tsy azoko ka. Eny e, ho azonao ihany izany rehefa aoriana kely ao. Tena mahalasa saina izany resaka ao izany ry lahatra. Aza dia miasa saina be amin'izany re a. Ny fantatro foana izany amin'ny fotoana mampety azy ho ahy aminao. Eny ray arako. Ary andao amin'izay ary tsika toy fa mbola makiasa marainako. Reo ny rehefa ry zalahy samy maka dia tsy mifanambaky. Hoay, fa tsy raha aina ve ry zalahy mandalo iny e. Aloha antsona dia mba miara mirevy amintsika eto le ry e. Iaina, izany ray aina, mody tsy mahita indray mibandy akamako a.
Aty fa tsy any letsy e. Ohatray marina. Ay ve lahy ihany ty lova e. Nody alonga ela zany. Fa inona ny serany? Andao hiaraka nalazy miaraka aminay fa zomany andro e. Fa manao zoma mahafinaritra koa indray e. Midira letsy fa efa complet ny ekipazy ato. Manano adolo ry mpandekama. Eo letsy eo. Mipetrapetra dia mandraisa vera dia mba miara-mirivetontsika aloha. Tay. Maninona indray e. Mahazo torisany fa za lesy efa tsy mamely ny tonontsony. Io indray letsy lahy. Mba androany fotsiny letsy e. Inona ary ty? Na rehefa tsy sotro ihany lahy dia mba mandraisa sigara e. Reo misy be dia be dia maka. Tsy mifoka sigara tsolotsola sy ara lova fa misotra. Aiza nanomboka oviny zany ny ty e. Taraiky be zany. Hatramin'izay niarahanay sy lahatra lesy zany. Tsy tia bandy mifoka sigara sy misotro toka hono izy dia naleoko ny ala tamin'izany. Moa tsy hitako moa izay tombotsoa azo avy amin'izy. Ary tena entin'ny ankizinareo amin'ny sanganareo mihitsy ngenareo zany e. Aiza kosa lesy ry lova. Fitiavana kosa lesy zany fa tsy zany e. Fitiavana amin'ny ahoana ary. Ny ankizy lary kobo na ifampitatana sy mifanoroka be tamin'ny banteny Antaninarenina omaliko. Bandy sarasara hoditra somary lavalava izay niaraka taminy. Kanefa ialahy zany tsy avela nisotro sy hifoka sigara tsony. Ahoana tsara hoe raha lova zany e. So mba tsy izy kosa zany fa olo-kafa mitovy aminy e. Lahatra lesy tsy mahavita an'izany a. Sako ny mizingizina amin'ny lafa lahatra letsy bainina. Izy aza vao nahita dia nanao taridozitra. So dia mba efa mamy kosa lahy malerivo zany e. Tsy mamy ho aletsy fa androany ange vao zoma e. Namako e lahy ka tsy tiako hijaly. Sady mety efa fanao nikala ratsy mihitsy angamba le izy. Tsy napoziko indray lesy zany zavatra lasainy lahy zany. Lasa marary kosa ny lohako zany. Aloha lesy mba hisotro kely aloha analako an'izany atezerako zany e. Tonga dia maka io e lahy. Io ihany letsy bainina ny vahaolana rehefa misy olana. Ahoana taoko mahita iny rehefa tonga any an-trano any tsy mba tsy mahay ny aina tsy. Voy. Iaina fa nanomboka oviana indray ty alipody sy mamy ty. Jereo ne ty ianao raha tsy efa mamy mila tsy mazaka teny e. Dia maninona volanao nga no soko toka midirena ho aty fa mamenatra olona ka. Ary izy anay moa zany vandy fanoroka taminao teny Antaninarenina maly zany valio aho fa azindoza no vandravandra fotsiny eo e. Aza te miretirety rery Iaina. Bandiza koa ny fanoroka tamiko teny Antaninarenina. Zaza tsy niala tato trano mihitsy maliko. Dia mbola mandainga zany ianao. Fa nahoana kosa ianao no te mikasy tananahy e. Zavatra tsy fataotro akory ny marina. Vehivavy ty sainy foza olana. Tsy napoziko mihitsy ianao no ampirafy any. Vehivavy mpamitaka be tsara velantsika nga ianao Iaina, fisany teny taminao fa mampirafy ianao Otenenina moa izay niteny zany e. Mody miseho tsara toetrery tena amin'ny voalohany. Aisaka manafika io. Normal tena raha tsy verijentsony e. Ay vehivavy foza olana biby mitorona. Tena mena rana dolo mihitsy nareo vehivavy. Tsy mena vadika antony ny andro ririnina. Io vahovo ohatran'ny tanalao. Afaka mba miteny kely fe azafady. Afaka manazava. Manazava iny teny e. Ary zao dia ahorony ny etatena dia lasy tena mandehany amin'izay tamin'ny mahafatetena azy. Tsy mila tena mijanona afontsony any. Sady tsy hanambady vary tena mihitsy koa mibandy e. Ko raha tsy mitapy ako. Eny ary andeha arasaintinao. Tsarovana efa fa tsy mbola nampirafy ianao zany Ary vao ianao rery any ny lehilahy niaraka tamiko. Lasa koa mandeha any fa aza be resaka eo. Lasa ale.
minina tsara hoe ry aina dia nyroanao izany ilay zanak'olona. Inona koa tia mivazavazy ty e, nyroako tokoa lahatra. Efa zany kosa ve reny ny zavatra nataony dia mbola ho tasoniko any e. Ko raha tsy venana ka hanambady mpivarotena. Ry aina, dia lasa izany izay ilay zanak'olona. Sady amin'io koa mbola tamin'ny andro alina indray nyroanao. Maninona raha mba maraina izy vao nalefanao fara-paratsiny. Aiza moa ry neny nahitako izay nalehany any e. Tsy any amin'ny lehilahiny any ve izy zao e. Tokony mba nieritreritra ihany aloha ianao vao nanao an'izany e. Tsy fantatra na marina na tsy marina izany zavatra renao dia manapa-kevitra fahatany. Sa hitanao izany izy? Izy aloha tsy hitako e. Fa ilova kosa very neny dia andainga. Izy akeny miteny an'izany e. Misy koa ny olona tia piady fotsiny. Mety tsy faly izy ohatra mahita anao sy lahatra dia mamorona an'izany. Neny fantatro tsara raha ilova. Tsy mba mandangandainga izany iny. Sady tsy mahavita an'izany koa izy e. Tsy naposiko ry neny. Lahatra no nahavita an'izany e. Olona tena tiako izy ny sady tia. Nefa very neny dia vita namitaka. Okizay ry aina. Fa foany ranomasonao fa aza mitomany toy izao e. Avy aloha izy hoany fa tovolahy tsara tarehy ho anao izao ve dia ho fatekazo tokana amin'iny e. Mitrakaza ny zanako izany any. Misaotra ry neny. Maty koa ianao fa tsy hoe saraka tamin'ny lahatra akory dia hoe tsy hanambady intsony. Hitady vehivavy hafa asoloko ny toerany. Tsy maintsy manambady hafa aza matahotra ianao ry neny. Misaotra indrindra aina. Mahafinaritra aza ny teninao izany. Mino fa mbola hita vehivavy tsara tarehy sy tsara toetra lavitra noho iny ianao. Hotahin'Andriamanitra anie ianao anaka ka ahita fahatetanana. Engany ry neny. Lahatra, fantatrao moa fa efa 12 taona ianao io zao, efa vehivavy lehibe. Fantatro tsara izany ry dada. Taonako ve moa dia tsy ho fantatro fa dada koa izany. Ka izao no izy anaka. Efa tokony hanambady amin'izay ianao. Misy tovolahy niresaka tamiko fa tianao hono izy. Dada, tokony hanambady ahoana koa izahay? Mbola hianatra ka? Izany fianarana izany tsy mitondra makaiza ry Lahatra. Sady izay tovolahy izay ho tsapako fa tena tianao. Sady avy amina fianakaviana mba manan-katao. Tsy hanolo-bato mafana anao izany afa matoky ianao Ka tena mbola tsy fona amin'izany ary dada ny tena marina. Zao no izy ry Lahatra. Na tianao na tsy tianao dia tsy maintsy manambady an'izay tovolahy izay ianao. Olona tsara fanahy sy manan-karena nge izany tovolahy izany. Hiadana tsara ianao raha manambady azy. Dia tsy maintsy manaiky ny tenin'ny dada izany. Ndry, fa inona ny olanao? Tsy zaranao aza manambady azy? Matahotra saoty izy fanantenana amiko izany tovolahy lazainao amiko izany ka hanaratsy ny fifandraisanao aminy. Lazao amiko ny olanao fa hitadavantsika vaholany. Dada, tsy ferintsiny Maninona tsara hoe ry Lahatra? Zaza ratsy taiza. Ka tsy vidiny ho any ery dada e. Tsy sitrapoko. Sitrapoko? Ka nisy nanolana nge fa tsy nolazaiko anareo izany. Nisy nanolana hono. Tsy te halala izany fa matoka anao androany. Mba fantatrao moa fa efa nandray vola be tany amin'ny tovolahy kasaka vady anao io Izao zao tsy maintsy afa-baraka aminy satria lazaiko fa mbola tovavy madio anao. Aika efa nanao adalana tany. Matoky ty. Vonazy dada. Atanao inona amitsy? Atanao iny dada. Ina tazo. Matesany fa zaza ratsy taiza. Oay. Sofa no fa tsy tena izy le teo. Na nofy any Lahatra hoe nitsondromy dadany tamin'ny antso marany taona izy dia maty. Satria tsy fiheritsiny intsony. Lalina indray izany nofo izany.
Tsy raha lova indray ve izany mirevetsy mibaritra izany? Tena mba tia mirevaka ty bandy ty. Ary nakaiza ataony ary ilay bandy mirevy niaraka tamin'ilay rireny mirevirery izy izany. Aleloha anatonako iny. Fa ahoana ty mirevy selona ty raha lova? Jalabe angery zandro fa misy sifana bandy akan'izay manja be io sipy io rehefa jerelona zany tonga dia ohatran'ny Paris Morgan. Tena tsara ty zany raha sipa koze tsotsotra somontrana fitafy izy nefa tena lafatra tsoroka amilary zandro fa na zaza potsika be tamin'izay sipy izay babony mihitsy ny foko rehetra na ela io aza vao mahita an'izany mety tsy haray kalsona mihitsy ela. Fa sipa izy anefa izany sipa izany. An'ilay ty izany ry zany efa nitoriko fitiavana izany sipa izany fa tsy lalaika izy dia mody niteneniko ilay bandy akaba hoe mampirafo ho any ankizy lahy. Kobonay nifampitantara sy nifanoroka tamin'ny banteny Antaninarenina. Diniko io ilay vendrana fa nino nefa zavatra tsy nisy akoringely ty izany. Zao zaraha ilay sipa dia tsy hitatsolo hoe lakaiza. Bandy adala oram-pisolina Ay io zany izy io. Lova, ay ve zany ny mariny? Tsy vanina ohatr'izay le ty fa iza ho elahy rakotoka pokarazamba tonga dia mandehana mpa fa eto tsisy resaky diralahy. Misy idirako zany ry lova. Ay lainga amin'ny forony lampisarahana anay sy lahatra fotsiny renretra reny. Tena tsy napoziko mihitsy. Tantaraiko le ty hoe misy masoandro amin'ny alina dia mino koa tsy sainla. Raha ny atezerako amin'ny lano ampiariko eto efa matiko elahy. Ampiaro ny atezerala. Zay andefitra fa sao anao tofony eto ka andratra olona. Aleo andeha. Lasa vitsy elaraka mandeha ale sipa manjakely oatra reny dia ariko. Zay aro tsy efa niteny taminao misy ho any namana mpamadika dia ahoana zany zao nataonao tady any lahatra sa velany fotsiny izy? Ka zavy morony eny nanam-pohy lova no avita moron-dainga amiko. Efa mifampitondra tonony pirahalahy zay ny fampinana amin'ny manta sy ny masaka. Nefa zao tianao ny vadia. Marina tokoa le fitenenana hoe ny marina toy ny vato eny ambalam-parika raha tsy hitan'ny angady loha-taona dia hitan'ny antsy amin'ny fararano. Fa mbola tsy mivalianao anie le fanontaniako mbola hitady any lahatra aveo ianao sa avelanao any izy? Mbola hitady azy ary neny ary fonina aminy rehefa hitako izy. Mbola tiako iny izy indry neny. Zaza ngefa nitady azy tany amin'ny tany omaly. Zany ve dia fa hitanao tany zany izy? Tsy mbola hitako izy ry neny. Efa tapitra nanontaniako daholo ny olona rehetra mipetraka tany amin'ny manodidina azy teny dia nilaza hoe tsy nahafantatra ny lahatra daholo. Lazainy zareo fa tsisy an'izany tovovavy tadaviko izany no mipetraka iny. Nga mahagaga koa zany mba sao dia tsy eny kosa ary izy no mipetraka fa disy ianao Oriny eny fa sao dia veriny eny fa adala ary zaty. Eny foana no naterako ny lahatra isan-karivako. Eny saingy izaho moa mbola tsy tany an-tranony fa eo amin'ny arabe eo foana dia miverina dia tsy mbola nahita an'izay tranony mihitsy. Raha koa tia mahazo anao ty ka. Tena enjana ary neny. Saingy tsy maintsy hitako lahatra na ho ela na ho aingany. Tsy maintsy ataoko izay hitana azy na aiza na aiza. Tsy hainao zay izy ihany efa nahita solonao ko. Ry neniko io zany dia mitady anakiva entiko.
Ny mampahery azy ao ny tokony ataony neny fa tsy eo neny ny manakivy ahy eo. Efa ray volana izay ny vezivezeko dity amin'ity toerana ity, ny tadavako ny lahatra saingy hatramin'izao dia mbola tsy hitako ihany izy. Asa hoe mba nakaiza loatra ry izay. Lahatra, aiza ianao fa malahelo anao akia? Hoay, fa manofy asa ilahatra mijoro tsisy-ndalana io e. Aleo ajanona ny fiara fa nikopatanana koa ny izy izany. Ndray izany hafaliako marina, hitaka an'ilay olo tiako. Manao ny aina? Salama tsara? Lahatra. Nifonakia tamin'ny kasihako tanana sy nandroako ndrea. Netiko loatra kiza tamin'ireny. Mifona ary lahatra. Aza mandoalika toy izao ianao Riana fa mamenatra olatra misy mahita eo mitsangana fa za tsy mitana lahelo aminao. Tsarovy nefa fa tena fitiavana ny tiavako anao ary tsy mbola nampirafy anao izany na dia indray mandeha aza. Izany very lahatra. Dia tsy tezitra amiko izany lahatra. Tsy nahalala hoe nge lainga dolo ireny resaka nataon'ny lova tamiko ireny. Lahatra, mbola vonona niaraka amiko ve ianao? Tsy tezitra aminao izany ary aina. Mbola vonona niaraka aminao ary manome toky ianao fa tsy kasy tanana intsony na hisotro toaka na hiainy vavan'olona intsony fa makafaka tsara. Lahatra, ninonino nangatahanao amiko dia ho tanterahako avokoa. Matoka isa ianao fa tsy kasy tanana anao sy hisotro toaka izany intsony mandrakizay. Ary tsy hainy vavan'olona ihany koa fa makafaka tsara vao anapa-kevitra. Izany vonina ary any araka aminao e. Misaotra indrindra kely lahatra. Ka andao raha tonga dia hiaraka amigody. Sa mbola tsy mazoto nody any amiko ianao? Fa taiza tokoa ianao tsy hitako mihitsy. Efa ray volana ange izay nitadiavako anao tety lahatra. Fa taiza ho ahy ianao? Tety foana ka? Hitako foana ihany koa ianao ilay makaty ireny fa ianao tsy nahita? Izany ve? Ie. Ary izy izany kay niafina. Tsy niafina anao izany kosa e. Fa ho diaraka amiko velo ianao sa tsia? Iaina, matoa hitanao toy izao dia vonina ny hody any aminao. Izany ve aty? Dia ahoana ny entanao? Sao dia alaina vetivety? Ndao andefa tsy hitondra entana e. Tsy te hiverina intsony koa. Andao ary, ao fividianako akanjo ianao raha vitsy. Fa inona ho ary lahatra ny antony tsy mampahazoto anao hirosoanao vodiondry soratra ary mary azy amiko? Tsisy zavatra atahoranao mihitsy nge izany e? Tsy mahazoto Riana satria nareo tsy maintsy andany vola be ho an'ny Toliara. Ano mantsy misy indray aman-dreniko. Fanampon'izany koa misy olana za sy ny dadako e. Dia tsy tiako ny fanatry tava aminy ihany. Lahatra, zavatra azo lamin'ny madoly iny izany e. Andao moaky atao reo izany e? Fa maninona ka ianao manery mafianao an'izany? Izany eo ary aina tena tsy mazoto amin'izany mihitsy e. Ka ny tena marina ki dia neny mihitsy ny tsy manaiky fa mila miroso amin'ireo ntsika. Mahamenatra olona izao tokantrano maso ataontsika roa izao. Andao aky atao Iaina, fantatro moa fa tena tiako ianao. Ary tsy misy olona tiako noho ianao. Momba tsapanao izany? Eny akia, tsapako loatra izany. Lazaiko anao anefa fa nimba zavatra be dia be ny firosoantsika amin'izany. Ary aza dehibe sento lava ohatran'io ianao ry malalako Ary fa manino ianao mitomany e?
Misy zavatra mampalahelo anao nga? Matsiaro ny lasako aho dia malahelo. Maninona ary n'izao ianao vao hitako e? Maninona n'izao tsika vao mifankahita? Samba hitako talohan'izao mantsy ianao dia... Oh, ka tsy izay ah. Avy eo ny lasa ombany lasa fa no avy indray no andeha ho banjininy. Ivaditsika dia ataoko sambatra be ianao. Izany ah. Tonga aty atoly ara ihany tsika telo mianaka marina. Za zay efa indimy amin'izao no taty fa tiako sy mahafinaritra foana ty a. So ihany fa nivitrana fihavanantsika sy alary aina. Fa tsy tonga taty raha tsy zany. Marina mihitsy le zany lova. Za aloha zao mihitsy vao taty. Mbola tsy azoko sy matoly ary tsy miroro an'izao. Dia aiza ho aiza ty raha so zany ny trano lahatra. Mety mora hita ihany ve? Fa tsy azoko aly ty a. Fa maninona tokoa ity izy no mijanona kanefa izy nisehontsika ty a. Zao tsika vao isahirana hitady ny trano ray aman-dreniny. Misy olanao nisy sy ny dadany dia izay tsy nandehana any aty. Izy angely izy efa tsy nahazoto ny andehana antsika ty fa nenony tsy nanaiky. Toy ilozanareo mitatasiaka eto fotsiny fa maninona sika raha mandeha manontany an'ilay adresy misy ny dadany lahatra e. Andao anakanabajaja kosa fa izany no natoron'ny lahatra atsika. Andao ary ho etsy ny fitobiny eto sika e. Angatongo sika. Efa natoron'ny le mpitondra bajaja tamin'ny isika. Olide, tsy aleo ve aloha antany eny any oranga mipetraka eo tokotany ity adresy ty e. Azafady eo Ranosi. Ono azafady. Ahoana ny nareo telo mianaka? Lanitro, fa tsy Randry ve ty e? Randry, tadidinao ve a? Oay, ivero le retsy a. Tonga soa aty aminay. Inona ny vaovao izay ela tsy niona an'izay? Aiza ny zanatsika? Io zanako Randry a. Aina no nataoko anarany. Andray, ny zanako marina. Fa zanako io rangahy io ahoana koa ary neny e. Fa nga tsy dada zaka moa ny dadako. Sao anaka, io ny tena rainao fa tsy raha zaka izany. Mbola tantara lava be ny amin'izany ry aina. Tsy ho vita eto tokoana neto. Mandrosoa ary aloha nareo telo mianaka ao ato-trano e. Tonga soa. Eto ary ny fanazavanareo ry fa miandry ah. Tantarao rery very fa mbola tsy manakambara. Tampoka loatra ny fionantsika. 7 taona lasa izay ny fankaty tany Antananarivo izay sy Randry. Niaraka herintaona izay dia be voka. Rehefa nambarako tamin'ny Randry izany vaovao izany dia faly be izy. Vero faly be amin'izany vaovao lasainao izany. Ananjanaka izany tsika roa. Faly keo Randry a. Tokony roso miraharaha amin'izay izany sika izao. Tsy nieritreritra n'izany raha izany aka. Fa ahoana fotsiny? Vero, aleo dia tsoroko aminao fa efa manambady a. Ahoana tsara hoe? Ay izany ny fitahanao a. Lehilahy tsy vanina mpandainga. Vero amin'ny tony aloha ianao hoe enoy a. Tsisy tokony enoko anao fa aleo andeha Randry a. Veliko foana raha izay zazaray mpamitaka. Vero a. Enoy aloha fa aza tonga ianao dia miritona ohatran'io hoe efa fomba anay mihitsy ilay mampiravy. Ary tsoroko aminao fa efa manambady telo a. Ianao izao fanevany. Dia maninona izany tsy niteneninao ahatra amin'izay? Tsoroko aminao fa dada sy neny tsy anaiky ny anambadiako anao amin'izany mihitsy a. Ka rehefa tsy manaiky izy ireo dia izay izany nko. Inona no azoko atao hoe fa izay ilay fomba anay? Rehefa tsy anaiky an'izany ianao sy ny ray aman-dreninao dia miekotrotrany ianao dia zao rery ny zanatsika. Nanomboka teo dia tsy niona tsony sika Randry.
dada sy neny koa nefa tsy tezitra tamiko fa irazaka no nolasain'ireo nanambady aho mba hanavitra amin'ny voninahitra ry zareo. Razaka raha teo efa tia. Lalina indray ry zareo izany tantaranareo izany ka. Vaka mihitsy aho eto maheno an'izany a. Izay ilay tantara riena. Fa hono ary amin'izay azafady a. Dia aiza daholo izany zao ireo vady aman-janako rehetra ireo raha izany. Anga tsy miara-mipetraka aminao ato? Samy manana ny trano ireo vadika aman-janako ireo e. Oka izay izany resaka izany fa makarary an-dobe ka. Efa mazava ny amin'iny fa andao amin'izay tsika ry neny sy lova andeha hitady an'ilay trano amin'izay. Fa maninona raha tonga dia antaniana Andrandriso aho mba fantany? Fa mitady olona tia nga nareo telo mianaka e. Sao dia mba hitanao tokoa hoe aiza ny misy an'ity adresy ty azafady. Hitady an'io trano montsy ny tena aliana ety. Ao jereko. Ty tranoko ty ange io adresy tadiavinareo io e. Ato io. Maninona hoe Randry? Ty trano ty ve io? Eno a, ty mihitsy io. Fa iza ny tadiavinareo aty? Mitady ny ray aman-dreny lahatra izay. Tonga iseho sy angataka ny lahatra amin'izy ireo manko izay fa tapa-kevitra ny roso amin'ny fanambadiana iaina sy lahatra. Fa inona ty loza lazainao ry vero a? Ilahatra nge ka zanako tamin'ilay vadiko fa efatra e. Zany hoe mpianada zany izay sy lahatra. Takizay ihany tsy nandeha taty raha izany. Nahitany tsy fahita taty a. Motsy io sary miantona amin'ny rindrina io izany lahatra resanareo amiko izany ve? Hoay, tena izy tokoa ty io ry aina. Jerelangy Andriamanitra, lahatra io amin'ny sary io. tena ilahatra tokoa io amin'ny sary io. Zao noho izy a. Raha izy tokoa io dia efa tsy eto intsony lahatra fa efa maty tamin'ny herintaona tany Antananarivo. Andray. Badenina loatra izany lohako izany ry eny. Andao tsika hiverina any Antananarivo. Sika aza be vao tonga dia tsy hakaina akory fa avy hatrany dia hiverina hody. Loza letsy izany ka. Ny matotoa ny lahatra nge izany niaraka tamin'ny lahatra izay e. Kay, mitsangana hatramin'ny voloko letsy ka. Fa vita ninona loatra ty vitako ty e. Ireo tovavy na tena kiovady nampirafy avokoa. Ilahatra mba tena tiako sy tia koa nefa izany tsy olombelona no famoan-dratsony fa efa olona maty, lolo. Sady amin'izay koa anabaviko neviny. Mitony ianao ry aina. No ny agegenareo daholo na tonga izany tantara mamofady rehetra izany ry neny sy Randria. Mifona aminao ry ary aina. Tampoka sy tsy naposiko loatra izao toy zavatra miseho izao e. Nahoana lahatra ny tampoko ny nanangatra e. Nahoana ao Randria? Inona no nahafaty ny lahatra? Tsy misy afeniko intsony ry izy telo mianaka fa tsy misy marina tsy hipotra tokoa. Sady mba hampangina ny feon'ny fieritreretako dia ho lazaiko aminareo ny marina. Fa mbola misy inona koa Randria? Maty ny vonoko tany Antananarivo lahatra. Hitanao izany ry neny. Io mpamon'olona ve no lazainao faraiko? Tsy a? Rasy loha letsy ry aina. Fa hono ary ny Randria. Fa inona kosa ny antony namononao ny zanakao Randria? Nisy tovolahy aty aminay izay nikasa ny akavady any lahatra e. Efa nanampy tamby ato amin'ny volabe izy io. Voatery niakatra tany Antananarivo anakany lahatra. Loza nefa fa lasai nisy nanolana izy ka tsy madio intsony. Nentika tezerana ahy. Voaraiko ilay antso teo ambony latabatra ka nitaperiko ny ainy. Andray ry Randrio. Tena mon'olona noho ny fitiavam-bola tafahoatra ve ianao? Tsy fidinoary ry vero a. Nanenina tamin'ny namonoko azy. Tsy milamin-tsaina ahy. Tsy maintsy toroina any amin'ny manam-pahefany ianao izany satria navita namono ny zanakao a. Efa vonina ny anefa ny sazoko mba hampilamina ny saiko ireo olona. Manangatrano kokoa indray lahatra e. Ary sofa nisy an'izao fahatongavanareo izao mba nahafahako namboraka ny olako. Ho toriko ianao na dia raiky nahitako masoandro azy e. Melohan'izany dia lazao aminay hoe taiza nandevenanao faty ny lahatra. Eo fa ho lazaiko aminareo e. Ny ampodiana ny taolam-baliny aty an-tanindrazana no takiany lahatra amiko.
ka mandehana alohanareo telo mianaka mitsotsotra makaina. Raha pitsy ihany dia vonina hiaraka aminareo akatra ny Taninarivo norona andevenako any lahatra. Tsy mampoisika olo ratsy toetra be toy izany indrandry. So ihany fa tsy lasa vady nefa saika nanambady olon-dosa. Fa na izany aza niterahanao izy rineny a. Menatra loatra satria taranaka-pamon'olona. Aok'izay ny amin'iny ry aina, rariny loatra raha tsy tanteraka amin'ny fanambadianareo sy lahatra. Satria nanana iraka manokana ho anao izy, dia ny ahafantarana marina momba ny nahafaty azy. Misaotra niny aloha nalohana tamin'ny lafiny rehetra. Aiza moa nanapozako hoe teny amin'ilay toerana fanaterako ny lahatra isan-kalina ny fasana nandevena reny azy. Gaga manko rehefa nanontany teny amin'ny manodidina teny fa tsy misy mahafantatra ny lahatra ny olon-drehetra. Mahampalahelo ange ny tantarany eny. Novonoina noho ny fitiavandray ny volan'ilay tovolahy tia hanambady azy izy. Tsy nety ny ainy izay mba fanazavany akory randry. Na izany aza ary neny a. Nahoana ny tsy tonga dia ny faiziny lahatra ny ray ny namono azy fa nahoana ny tamiko foana izy no niseho hatr'izay. Izay ilay iraka tiany nataonao e. Rehefa nirahany niona tamin'ny ray aman-dreniny ianao dia nahita ihany koa ny rainao nahitana masoandro. Misy dikany daholo ny zavatra rehetra ry aina. Saingy tsy mba tamin'ny fotoana nilako azy ny niona naisy randry iraiko e. Efa mandray mivaly ny asany nataony izy fa aza enjehana intsony. Tsy ianao rery manko ny zanany fa mbola misy maro koa any a. Betabe ny diso fanantenana taminy. Tsy hoe fitiavan-tena akory no antony tondrako andrandry tany amin'ny manam-pahefana. Tsy maintsy saziana izay mamono olona ninonina antony. Eny e, miombokevitra aminao any amin'izany. Manomboka eto izany dia fiainana vaovao tsy misy any lahatra ny ainako. Asa ary nino raha mba ahita izay anjara ho tolo atezako amin'izay fa efa mandray be tanàna any amin'izay misy azy ihany izay lahatra. Natolotry ny FM radio anareo teo lahatra tantarindray miseho nosoratany Vetsy Miarilala, novelomin'ny Louise Ravelso, Sofanie Ralala, Faly ary Christophe Rabearmanana. Nandray fosina ndrindrara teknika Mamiary Vony, Nana Tontosa, Saoly Rakotonanahary.